Mbola ao anatin'izay tontolon'ny baolina kitra izay ihany fa ny eo amin'ny TSB Ligue des Champions kosa indray ny farana androany sy tany Mahajanga Tomasina Fianaratsoa sy teto Antananarivo ny fiodinana voalohany fiadina any tompontakaka ny Madagasikara taranja baolina kitra Sokajy Dedio Nasionaly na ny TSB Ligue des Champions ofty ny namana zakino amintsika ny vokatra izany lalao rehetra izany. Asaika efa taorin'ny andro fa efatra ny fiodinana voalohany fiodinana tompon-daka amin'ny Madagasikara taranja baolina kitra Sokajy division faharoa nasionaly na ny TSB Ligue des Champions nataony zoma lasa teo dia efa fantatra avokoa ireo ekipa telo isam-bondrona tafiditra hiatrika ny fiodinana faharoa. Ho an'ny vondrona dia ny lalao teto Antananarivo aloha dia nisogadina hatrany ny ekipa ny Iskafota Analamanga sy ny Disciple FC avy any Vakinankaratra. Iskafota izay nandavy ny ekipan'ny FC Zanagasy avy any Vadivavy Fitonany tamin'ny isa 3-0 ny zoma tolakandro teo tany Karion. Narak'izay dia hanomotsan'ny ekipan'ny Disciple FC tamin'ny isa 7-2 ny ekipan'ny Zam Maskuta avy any Bongolava. Torak'izany ihany koa tany Mahajanga dia efa tsara toerana hatrany am-boalohany ny ekipan'ny tsara mandroso formation Boeny Mama FC Betsiboka ary ny MTM Mamelaka. Atany Tomasina indray ny 5FC Analamanga sy ny S4 Soratsinanana ary ny FC Vakinankaratra. Ary farany tany Fianaratsoa ny Asmo Amboasary, ny JFC Atsimondrefana, ny Fomela Matsiatrambony. Efa 13 ny volana aprily ho avy izao moa no hanomboka indray ny fiodinana faharoa amin'ny TSB Ligue des Champions ity.